Naneo ny fahavononany fiara-iasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra vondrona ao anatin'ny sempamaha nakasitraka ny dingana vitan'ny ministera amin'ny fampanantenana andraisana mpampianatra frama ho mpampianatra raikitra ity vondrona ity. Dingana lehibe ny fahavonona ny fitondram-panjakana andray ireo mpampianatra frama ny iray alina ho lasa mpiasa-panjakana hoy ny sendikany ny mpampianatra Banabe na ny sempamaha. Tanjona lavitrezaka ho anty sendika aty nefa ny ahafahana mandray ireo mpampianatra frama manerana nosy. Misy ary ny paikady napetraka ny sempamaha amin'izany dia ny fanangonana antotam-baovao mahakasika ireo mpampianatra manerana nosy. Efa nanambara ny ministra tamin'ny hitako amin'ny gazety, hitako amin'ny radio hoe ny 5 taona ihany raha be indrindra ny taonany no azo raisina. Dia izay ny lalàna araka ilay nambarako teo fa ny sempamaha dia efa niady ny ambonin'izay. Ny fanaovana ny recrutement araka ny fanazavanao teo dia efa nanao ny canevady ny sempamaha. Ny ministera koa nambaran'ireo fa manao ohatry izy dia ato zany no afantarana ny hoe manoratra ato daholo ny tsirairay izay mpampianatra rehetra mahatsiaro hoe tokony ho raisina manoratra ato izy dia isy zany vao mihery aloha ao anatin'izany ny sempamaha, ao anatin'izany ny ministera, ao anatin'izany nambarako teo ny bianco sy izay rehetra mety ho mpisehitra azahoana manamarina amin'ny fandraisana amin'ity dia avokatra avy amin'izay zany no andraisana an'ireo mpampianatra ho mpiasa-manjakana amin'ny frama. Nisy moa ny fionan'ity sendika ity tamin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny alatsinainy teo ka nahafantarana fa isy ny fiara-miasa ny ministera PIA amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola ka miandro ny sosikevitra avy amin'ireo sendika sy fikambanana mpampianatra ny ministera ny fanabeazam-pirenena eo amin'izay fepetra hitan'izy ireo fa tokony amaritana ireo mpampianatra tokony atao lara-pamehana eo amin'ny lafiny fandraisana azy ireo mpiasa-panjakana. Angatahana izany ireo olona efa be taona faharoa manaraka izany eo amin'ny fametrahana le fanendrena dia ireo izay manana ny mari-pahaizana zany pédagogie ohatry ny hoe CAE, CAP dia manaraka izay jerena koa zany le fahalavirana zava-misy mantsy zao any amin'ny faritra misy zany tsy misy afa-tsy mpampianatra anankiray nefa tena any amin'ny atao hoe faritra tena mampatahotra mihitsy nefa izy anankiray any nefa izy mbola 3 taona 4 taona dia nitakina hoe mba tokony ho ampidirina zany reny mba jerena ny masitsifaka zany ampidirana an'ireny le mpampianatra reny dia eo moa zany hoe ahoana moa satria zava-misy ao amin'ny frama zany misy ny CPE BEPC dia mametraka izay amin'ilay apetraka foana zany tamin'ny olona hoe asiana zany le formation dia miainga avy amin'izay formation izay ny tsinjarana zany hoe ho apetraka izy any amin'ny niveau 1 na niveau 2 na niveau 3 anisany koa zay critère apetraka ay fa ny ministera zany mampitany critère sy apetraka izay manana zany olana mikasika le fampidirana io. Naneho ny fahavononany ara-asa amin'ny ministera PIA ny sendika sempamaha omaly ka nanambara fa andray anjara amin'ny filan-kevim-pirenena mahakasika ny fanabeazam-pirenena ho tanterahana ny fasivoka hatramin'ny 1 volana oktobra ho avy izao. Soso-kevitra hoentin'ny sendika amin'izany moa ny fametrahana ny politika pirenena mikasika ny fampianarana sy ny fanabeazana ny mpampianatra ary ny fanavaozana mihitsy ny raha fampianarana ifanaraka amin'ny zava-misy atao amin'ny firenena.